Mpanjifa RTL misy folo kosa no tsara vita natao anatin'ilay lalao web trivia izay nikarakarain'izy ireo finday avo lenta nahitana modem USB ireo ny loka nozaraina tamin'ireto tsara vitana ireto. Njary Rakotomiamina no nandrombaka ny loka voalohany tamin'ilay lalao web trivia izay nikarakarain'ny RTL. Naharitra 90 andro izay nanomboka ny 12 ny volana May ka ny farana ny 20 Jolay lasa teo ity lalao ity. Finday avo lenta Galaxy S2 miampy USB modem sy godizy maro samihafa no azo ny larana voalohany. Tena faly mihitsy zany satria tena nirina koa ny azo an'ilay loka, efa tanjona mihitsy ilay loka dia tratra ilay izy. Fa le web trivia zany je resaka quiz sur internet ilay izy dia le compte ny ampiasainao anatin'ilay izy dia 7500 ariary ny saran'ny inscription. Dia valabla mandritry ny herinandro iny comptenao dia mamana ny fanontanianao anatin'ilay site sy ny site idiranao zay. Tsotra kely mihitsy milalao anazy satria tsisy zavatra manahirana mihitsy eo fa dia misafidy mivahanao fotsiny. Zaho zao vao samy manao an'ilay kilalao misy loka goavana ohatr'izao. Mahafinaritra ilay izy satria na ilay ohatra web trivia manokana zao sady azona fahalalana ilay izy fa culture générale atao ilay fanontaniana atao anatiny. Misy folo ireo mpanjifa nahazo loka tamin'ity lalao web trivia ity izay samy notoloran'ny RTL loka avokoa izay nahazo USB modem sy godizy maro samihafa tsirairay avy. Nampanantena ireo mpanjifa moa ny RTL fa efa hanomboka sahady ny andiany manaraka amin'ity lalao web trivia ity.